ahoana marina. Izao no farafahaizan'ny Rajoelina mitondra firenena. Mangotrangotraka tsy nampangotrana ny raharaham-pirenena, hoy ny fiteniny ilay mpanao politika, ny Pasteur Richard Maïdson Andriamanjato izay. Tapitra mahatsapa avokoa ny rehetra, fa tsy mahomby ilay fanjakana, fa na toroteny aza, tsy zakan'izy ireo, fa mampangidy ny sofiny. Tsy misy zava-banona, fa efa manapitra ny fitopiasany sisa. Izany ihany koa no andrasan'ny malagasy, dia irosona amin'ny fifidianana, mba hijery olona tena mahavita azy sy hitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainany, mandritra ny 5 taona manaraka indray. Mandroso ny firenena hoy ny mpitondra, miasa ny fanjakana. Saingy ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe, inona teo amin'ny fiainam-bahoaka no niova tao anatin'ny 4 taona izay, ary inona marina ny asa natao? Nandroso ve ny fiainam-bahoaka satria efa mividy vary tapakapoka ankehitriny? Mandroso ve ny malagasy satria manjaka ny alatra voamaso? Mandroso ve ny malagasy satria miady lava ny karamany amin'ny fanjakana no antondra raha isam-bolana? Misy aza volana maromaro tsy nandray karama, toy ny orinasa mpanao lalana, ny orinasa sekrenina any avaratry ny nosy, ka nananao teleton aza no sakanana. Mandroso ve ny malagasy satria migrevy amin'ny jiro sy ny ranotapaka isanandro? Fanontaniana mipetraka ireo, entina ilazana fa hoe atraiza marina ary ity fandrosoana dradradraindray ny reto mpitondra ireto isaky miteny sy miakatra fahita lavitra izao e. Raha ireo fanontaniana ireo no voavalin'ny fanjakana sy ny mpitondra ankehitriny, dia mandroso tokoa ny fiainam-bahoaka. Aza ny vary izay nolazaina nandritra ny fanonganam-panjakana ka nambaboana vahoaka, fa ho ataonao 500 ariary ny kilao. Aiza ny litatry ny menaka izay nampanantenaina fa ho 540 ariary ny litatra? Miendanja ny vola malagasy, mitotongana ny fiainam-bahoaka. Ny fahampotena nandritra ny fanonganam-panjakana tsy tafarina hatramin'izao. Ireo orinasa maro nidorana sy nipotena vokatry ny fitiavan-tena. Betsaka no very asa noho izany. Tsy nisy voaveriny ireto milaza fa mahavita azy. Mitsindroka ny ankamaroan'ny malagasy. Tafiakatra 1,valopolo isanjato ny mahantra fadilanovana, ary aina hiakatra 7,70 isanjato izany, hoy ny banky iraisam-pirenena. Fa ahoana marina? Ny mpandrava dia efa mpandrava, ary tsy hitondra fandrosoana izany mihitsy. 5 taona angarangidina teteza mita, mihidy ny robinet, hoy ny sasany. Nena tao anatin'ny krizy ny fiainam-bahoaka. Na izany aza, vita ihany ny 5 taona satria mbola nisy raha teo ny ambom-bola sy ny ambom-bava. Napetraky ny fitondrana marika Ravalomanana, ka nahafana nanodina ny raharaham-pirenena tao anatin'ny 5 taona io. Betsaka ireo zaza nitsoka andaharana tany an-tsekoly, nanomboka ny taona 12 ary niakatra ny tahany fantrana. Nampiteny ny mona ny kolikoly sy ny afera, ary nanomboka teo nalaza ny fanondranana bois de rose. Vitiny ny teteza mita, fa hitsinjo ny kapoka ny malagasy, ary voariary ny kapoka ny vary ankehitriny. Miakatra avokoa ny vidiny zavatra rehetra, fa nafarana no manjaka. Eny fa nahatra amin'ny vary izay foto-sakafon'ny malagasy aza izao, afarana any ivelana. Raha izao no mitohy, hatramin'ny atody sy ny tongolo ary ny voatabia sy ny anana ho afarana any ivelany avokoa. Mitokona hatramin'ny mpiasa-panjakana noho ny tsy fahazahoana karama, dia mbola samilaza inga prime ministre, fa lainga ny filazana fa tsy manambola ny fanjakana. Dia aiza zany ny volan'ireo orinasa mpikojakoja lalana? Aiza n'ireo karaman'ny orinasa-panjakana maro izay ambolana maro no tsy voalohan'ny fanjakana? Milaza manambola ka tsy maloha karaman'olona. Ity fanjakana ity izany no tahaka ireo tokantrano milaza fa manambola, ary mividy fanaka maro lafo vidy, kanefa tsy mandotrosan'olona. Raha io tenin'ny prime ministre io dia midika mazava, fa fanahinin'ny fanjakana mihitsy ny tsy andony karaman'ireo olona mitokona karama lava amin'ny fanjakana ireo. Manambola ny fanjakana, fa tsy te hanome ny karaman'izy ireo. Dia olona tahaka izany ve no atao hoe ray aman-dreny, ka vonona anao tsara amin'ny zanany? Tsy omena tsiny izy ireo raha milaza fa mandroso ny firenena satria afaka mitaingina fiara-tsara-tare izy ireo. Tsy mahita ny lalana feno lavaka eto 7,20 hektara ireny. Ny any amin'ny lalam-pirenena tsy tenenina intsony. Voky izy rehetra satria tsy tapaka ny karama ny isam-bolana avy amin'ny etram-bahoaka. Ny fiainam-bahoaka ny latsaka anaty antsana toy izao
dia tompona andraikitra ny fanjakana ary tsy afaka miala amin'izany i Rajoelina. Aiza ilay UEM? Aiza ilay fitsinjovana vahoaka no indraindraina? Aiza ny ady amin'ny kolikoly ka nilokalokana fa tsy andeferana ireo mpiasam-panjakana tratra manao kolikoly? Iza no efa niakatra haute cour de justice sa tsy mpiasam-panjakana ny ministra voatontonona amin'ny afera maloto? Firy tamin'ireo olona ambony nanao kolikoly teto no efa niditra amponja sa ny vahoaka ihany no mendrika ny fonja rehefa mahasorena anareo mpitondra? Fihetsiketsehana no betsaka, fa raha ny hita dia tsy mijery ny mahasoa ny vahoaka mihitsy ny fitondrana Rajoelina. Eritaona sy 2 volana izay no lasa tamin'ny safidianan'ny fanjakana Rajoelina ho conseiller financier na mpanolotsaina arabola ny kabinetra Rothschild no tanteraina sy nakatoavina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny 7 volana Novambra 2024 ny nao ofisialy sy ara-dalàna an'io. Fifanarana 15 volana azo avozina ary nanan-kery nanomboka ny 15 volana Novambra 2024 hatramin'ny 15 Febroary 2024 ny fotoam-piasana miaraka amin'ny Madagasikara natolotra ity kabinetra ity. Afaka 2 volana sy tapany zany dia ho tapitra dia mipetraka ny fanontaniana hoe aiza ny vokatra? Ny atsara ve ny arabola sy ny toe-karenan'ny Madagasikara? Tsy nisy ny fangaraharaana ny tampony fiaraha-miasa tamin'ny Rothschild ary maro aza ny tsikera fa hoe io no hitantana ny volan'ny Madagasikara. Tsy mazava ihany koa ny tambony tamin'ny fakana azy ary tsy tokony ho adinoina fa resaka banky no tena ahafantarana ny Rothschild. Izany hoe fitadiavana tombony ka asa hoe nitady tombony ve ka natombony isika. Ny serasera natao dia atao fiaingana vaovao ny PM na ny plan émergence de Madagascar. Kinanjo inona no teo? Moa ambany jery ny tena fifanarahana sy ny tampony ve ny parlementaire? Sa lasa izao dia manangatanana sy manao merci président fotsiny? Raha ny tokony ho izy dia tsy motion de censure intsony nataon'izy ireo fa empêchement hoy ny mpanehivitra sasany satria ny lohany mihitsy no matsatso eto amin'ity firenena ity. Nambara fa nanolotra avetrany ireo ho asa fiomanana amin'ny fidiran'ny Madagasikara ao anatin'ny tsenam-bola fanatsarana ny indicateur de compétitive ho an'ny Madagasikara. Fa matsimbola indray ny rafitry ny reny vola ny Air Madagascar sy tadiavana mpamatsy vola vaovao amin'ny alalan'ny faux propre na ny trosa fitadiavana fa matsimbola ho an'ireo tetikasa lara-pahamehana ao anatin'ny drafitra fampandrosoana any Madagasikara na ny PM. Nilaza ny mpitondra fandraikefa ananany dia tena ilaina amin'ny famaritana ny pakiady arabola mety ho an'ny Madagasikara saingy raha mahita ny vokatra ankehitriny. Inona no nisongadina teto? Inona no nivoatra tamin'ny fiainam-bahoaka? Mety tsy ny Rothschild no tsy mahay fa ny fitondrana Rajoelina mihitsy no efa sarotra votana. Ny mpiara-miombonantoka ihany koa mijery foana ny fanjakana tsara tantana ny ady amin'ny kolikoly ny demokrasia fa tsy hoe miantso ny Rothschild dia andeha ho azy ny zavatra rehetra. Ny banky iraisam-pirenena aza efa nisy feo nivoaka fa nana foana ny famatsim-bola ho an'ny fanjarian-tsakafo eto amintsika. Aza manantena fandrosoana intsony raha mbola fitondrana Rajoelina izao fa izao ny farafahaizany mitondra firenena. Tsy mahamenatra ny mamerina ilay olona izay efa nahitam-bokatra saingy ala ny sasany fa manakana ny fanaovany danin'ny kibony amin'ny volam-bahoaka toy izao. Ndao avotana ny firenena minoa sahi mijoro fa ahoana mariny. Ahoana mariny